Raha ny toejava-misy amin'izao ankehitriny izao dia azo lazaina hoe tapitra hatreo aloha izany ny fanjakazakany antoko TGV sy ireo rehetra niaraka taminy satria lasa nitsoaka avokoa ireo lohandohan'ny mpitarika an'izany antoko izany nanomboka ireny hetsy-bahoaka mandraky tiny androany ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakin'izay efa natsivoko zay dia ny mahakasika ny antoko TGV sy ny fiafarany fanjakazakan'izy ireo no tena iomparantsika ato anatin'ity video ity ny lasa tsy mba fanadino ary samy ho tsarainy tantara avokoa ny rehetra amin'izay rehetra nataony nandritra izay fitondrana izay ny fandimby rehetra teo izay ao mo ireo zay tena nilaza ny tenany ho tena izy ao mo ireo zay tena namoaka vava sy teny tsy voahevitra isan-karazany satria mbola teo amin'ny fitondrana ka nihevitena ho tsy ho resy na ihany koa tsy refesy mandidy ary tsy azo ilembenana mihitsiny nampiasa hery ary nampiasa ireo mpitandro ny filaminana mba ho atao herim-pamoretana any vahoaka izay manao fitakina na ihany koa maneho ny hevitra na midina eny an-kanja izany na maneho hevitra tampazatra tsiratsira Facebook fotsiny dia ampy isamboran'ireo mpitondra teo aloha an'ireo rehetra izay tsy mitovy firehana ara-politika amin'izy ireo izany rehetra izany maro ireo zay voasambotra ary maro ihany koa ireo zay nogadraina tamin'ny tsirariny nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny eny tsy afaka miteny mihitsy ny rehetra satria matahotra an'izay gagazo zay ary ireo rehetra izay nasahany teny dia avy hatrany no samborina ka nampidirina amponja amin'izay tsy afaka miteny intsony raisitsika ohatra fotsiny ry Roly Mercia, ry Fernancelo sy ny maro hafa ary ihany koa ry Mbola Rajona izay tsy nitovy firehana ara-politika tamin'ny fitondrana teo aloha ary ireo zay nasahana neho ny heviny dia avy hatrany no samborina ka nogadraina tao anatin'izay fisamborana sy fanagadrana olona izay anefa dia tsy faly amin'izay fandraisana fanapahan-kevitra zay ireo fianakavian'ireo zay nisamborana tamin'ny tsirariny na dia tsy hafaniteny aza izy ireo fa niandrikendritohana fotsiny efa ela nivoaka no nangina efa ela nivoaka no nandefitra satria natahotra an'izay gagazo zay fa io mo misy farany avokoa ny zavadrehetra arakin'izay fiteny zay dia tsy maintsy tonga amin'ilay fotoana izay tsy maintsy hitenena ihany nivoaka ny farany ka ireny zavatra hitantsika niseho nandritra ireny fihetsiketseham-bahoaka izay ny afara tamin'ny fanonganam-panjakana izao raha ny tantaran'ny fanonganam-panjakana ho an'i Madagasikara dia azo lazaina fa tena farak'izay aingana indrindra ny fanonganam-panjakana tamin'ity fitondrana izay noentindry zareo Irmara sy TGV ity satria telo herinandro monja dia niongana vetrany ary tapitra nandositra avokoa ireo rehetra lohandohan'ny mpitarika an'izany antoko politika TGV sy ny Irmara izany eny na mbola tsy niongana azy zany fitondrana dia efa maro tamin'ireo zay tena niseho azy mafy sy niseho bevava dia efa nandositra nialan'ny Madagasikara raisitsika ohatra zao Ramatoa Lalatendraka Tondrazafy izay tena niary fatratra ny fitondrana teo aloha nefa dia tsy tatazana mihitsiny vantany vao nanomboka ireny fihetsiketsehana ireny tao ihany koa i General Bomba izay nanao vava be mihitsiny tao antahoziratsirasira Facebook sy tamin'ny mpanao gazety amin'ilay hoe tsy misy vahoaka maharesy ny mpitandro filaminana mitampiadina izany ny vahoaka tanampolo ve ho izy ka aharesy an'ireo mpitandro filaminana izay miaraka amina basy ary tsy nivoaka kely vitsenisa akory no ndeha hitokona iry amin'ny kianjany 13 Mai ary tsy afaka ny hamorolona marmo ireo zay mikasa ny hanao an'izany fikasana hamorolona izay ho izy ka mety ireo olombitsikely antapajoratsirasira Facebook ihany no mety ho azon'izy ireo amin'izany rehetra izany ary raha toa ka misy zay fidirana andalambe izay dia tsy maintsy ho avy ny fisamborana ka aoka tsy hanome tsiny ho izy tamin'izany fotoana izany tao ampony vahoaka avokoa ireny rehetra ireny na dia tsy niteny aza ny vahoaka satria misy fotoanany daholo ny zavadrehetra ary tsara rehefa handray fanapahan-kevitra dia mila fandinihana tsara
Teo ihany koa ny resaka izay nataony Andriamatoa Mamarabatomanga raha vantany vao ny vahiny tao mifahita lavitra tao Madagasikara tao ny tenany amin'ilay milaza hoe nahoana ny nitsoka i Colonel Patrick raha toa ka nanao ny marina, aza mitsoka fa miverena ty Madagasikara raha toa ka nanao ny marina ho izy tamin'izany. Herinandro vitsy taorian'izay fanambarana izay nataony zay nefa dia izy tenany indray no nitsoka ary Colonel Patrick indray no niverina tao Madagasikara tao raha vantany voaraikitra izay fihetsiketseham-bahoaka ary noraisy ny miaramila antanana izay fihetsiketseham-bahoaka sy ny fitondrana izay. Iza izany ilay tena nanao ny marina ary iza ilay tsy nanao ny marina ary nahoana no nitsoka raha toa ka tena nanao ny marina hozy ny vahoaka rehetra raha vantany vao nahita an'izay Andriamatoa Mamarabatomanga niala any Madagasikara ary nivoaka antsokosoko zay ihany koa. Nivoaka antsokosoko niaraka taminy ihany koa ny Prime Ministre teo aloha Andriamatoa Ntsay Christian ary nitsoka antsokosoko ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina niaraka tamin'izy ireo ary samy niala ny Madagasikara avokoa izy ireo ary tsy nisy nahita ny fialan'izy ireo tao Madagasikara fa araky ny loharan'ny voray dia ny fiaramanidina ny tafika Frantsay no nitondra any Andriamatoa Andry Rajoelina niala sy nitsoka matavy any Madagasikara raha vantany voaraikitra ny rombo tao anatin'izay fihetsiketseham-bahoaka izay nafanadianafana tao Antananarivo renivohitra izay. Tsy izy ireo rery ihany nefa no nitsoka matanjaka tao anatin'izany rehetra izany fa maro ireo olona izay nitsoka matanjaka niaraka tamin'izy ireo na nitsoka talohan'izy ireo na nitsoka taoriana kelin'izy ireo dia efa samy tsy misy ao Madagasikara avokoa ireo rehetra izay lohandohany pitarika tao anatin'izay antoko TGV sy ny Irmara izay. Ireo mpanolontsaina isan-karazany filoham-pirenena dia samy nandositra any Madagasikara avokoa satria fantatra izy ireo tsara fa ho mafy ny zavatra izay miandry izy ireo ao anatin'izao fihetsiketsehana izao hatrany. Ary ireo rehetra izay nanao fihetsiketsehana mo dia nilaza mazava tsara fa tsy handefitra amin'ny fanaovana antsiramby ny voaka malagasy tao anatin'ny fotoana lava ary tsy maintsy ho saziana sy ho tsaraina avokoa ireo rehetra izay nangalatra ny harem-pirenena sy nandany ny volam-bahoaka tamin'ny tsirariny sy tsy amin'ny tokony ho izy. Ka mety ho anton'izay na tonga anireo olona sasany izay efa lasa nitsoka ny Madagasikara tao anatin'izao fihetsiketsehana izao hatrany satria fantatra izy ireo tsara fa ho ratsy amindreo ny hafarany ity raharaha ity raha toa ka minia mipetraka ao Madagasikara ka naleon'izy ireo nitsoka. Ka raha toa ka nanao ny marina araky ny voalazan'ny Andriamatoa Mamarabatomanga dia tsy tokony nitsoka izy ireo fa tokony nipetraka tao Madagasikara niandry an'izay ipoahany izay fanadihadiana sy ny fitsarana izay mety hahazo azy ireo tao anatin'ity fihetsiketseham-bahoaka ity hatrany. Azo tsara an-tsaina araky izany fa tapitra hatreo aloha izany ny fanjakazakany antoko TGV izay tena nilaza ny tenan'izy ireo tena raha sy tena mafy be tao anatin'ireny fotoana lava ireny ka dia izao ny hafarany tsy henjony ireo rehetra izay niseho be vava nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino fidimy like ny videontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nety isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.